Halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 7 ny volana May izao tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza. Ary manantena fa salama tsara nareo amin'ity andro maraina ity. Misaotra anareo ihany koa manomboka an'ity andro ity miaraka amiko eo anatrehan'ny Tompo. Alohan'ny hazakazahana, alohan'ny asana, ianarana na hetsika hafa, andaontsika aka minitra vitsy amelantsika n'Andriamanitra hanitsy ny fontsika. Azadino fa volan'ny fahendreny ity volana ity. Ary androany dia te hizara aminao teny izay mahery vaika ary ny lohahevitra jerentsika androany dia ny hoe fahasoavana sy sira. Halleloia. Jerentsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Kolosiana 4:4-5. Ny andininy izay ambara eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny fiteninareo ho feno fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ity andininy soratra masina ity dia tena iainana mihitsy amin'izao andro iainantsika izao ankehitriny izao. Fa maninona satria ankehitriny be resaka ny olona. Fa vitsy ny teny tena hoe manasitrana. Ao amin'ny media sosialy, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny mpivady, any am-piasana dia misy reto hoe teny enjana loatra na teny malemy loatra. Ary asehon'Andriamanitra antsika eto nefa ny fahendrena, fahasoavana sy ny sira. Tsika malagasy rehefa miteny hoe asiana sira dia mety misy dikany hafa, fa jerentsika ny dikany ara-baiboly. Ny fahasoavana tsy misy sira dia lasa fahalemena. Tsy dikan'izany tsy fahasahiana amin'ny teny marina intsony. Betsaka ny olona tsy miteny marina intsony. Avela mandeha ho azy ny zavadrehetra mba hampifalifaly ny rehetrarehetra. Fa ny sira tsy misy fahasoavana kosa dia lasa bibiana. Milaza ny marina fa mety manimba olona amin'ny fomba fitenitsika. Kanefany jereo tsara Jesosy Kristy, tsy malemy izy na mahery setra, fa kosa feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Amen. Jereo ohatra iray ao anaty baiboly ilay vehivavy Samaritanina izay hitantsika eo amin'ny Jaona 4:4. Nilaza taminy mazava tsara Jesosy hoe efa manambady indimy ianao. Izany natao hoe sira. Inona moa izany? Ny fahamarinana, ny fahazavana. Fa kosa ny miaraka amin'izay koa ny teny tamin'ny mpahamendrehany Jesosy. Izany hoe teny tampitiavana izy, tampangorahana. Dia inona ny vokany? Niova ity vehivavy ity. Tsy niala tamin'ny mpahamenarana izy, fa lasa vavolombelon'i Jesosy tao an-tanàna mihitsy azy izy. Eno zao, ny teny avy amin'Andriamanitra dia manitsy nefa tsy manakivy. Ary mino fa maro ny fifandraisana aman'olona no voavonjy raha mianatra amin'ny teny tahaka an'i Jesosy tsika. Izany hoe alohan'ny hamaliana amin'ny hatezerana ohatra, na alohan'ny hamaliana hafatra, na alohan'ny hanitsiana olona, na alohan'ny handefasana zavatra, maka fotoana isanitsanana lalina ary laza hoe fanahy masina omeo ho any fahasoavana sy ny sira amin'ity fehezany teny ity. Amen. Satria ny teny iray dia afaka mitondra fiadanana, na mamerina milona ny fo maratra, na manatsara fifandraisany, mampahery ny olona kivy. Manana hery lehibe ny teny. Milaza mihitsy aza ny baiboly fa ny fahafatesana sy ny fiainana dia eo amin'ny herin'ny lela. Koa an'io ianao manapa-hevitra ny tonga olona miteny ampahendrena. Tsy olona pe-tsara velatsia ianao, tsy olona mahery setra ihany koa, fa olona tarihan'ny fanahy masina. Amen. Ary amin'ity maraina ity
Andriamanitra koa dia te-hana sitrana anao. Satria ny sasany amintsika anie dia mbola mitondra ratra-po amin'ny teny nolazaina taminao, na hoe ianao mihitsy ny teny tamin'ny fanahinao hoe tsy misy lana azy ianao, tsy mahavita ninina mihitsy ianao, mety hoe tsy mahomby ianao fa haino tsara androany. Tsy miteny toy izany Andriamanitra. Na dia manintsy azy Andriamanitra, mamerina amin'ny laoniny foana izy. Koa anio avelao Andriamanitra nadio ny fonao sy ny vavanao. Alleloia, andetsika hivavaka. Ray eo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Misaotra anao no ity andro vavody. Asio sira sy fahendrena ny teninay. Ampianaro anay Tompo ny teny tahaka an' Jesosy. Inona ny teninay hitondra fiainana, hitondra fiadanana, fanasitranana, ary indrindrandrindra Tompo fahendrena. Fanay masino, aok'izay feno lelanay anio. Omeo anay ny teny mety, amin'ny fotoana mety, amin'ny fo mety. Ary sitrano koa ireo izay naratra tamin'ny teny enjana navoaka anay. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka an'izao anina sahaza fo izao, anina ara-panao anao. Raha ohatra ka nakasika anao ty afatra androany maraina ity dia soato eo amin'ny fanahiko-kevitra hoe Tompo omeo fahasoavana sy sira. Amen. Ary aza-dino mizara an'ity anina sahaza ity mba hitahiana olona ray any maraina. Mirary tontolo andro mahafinaritra anao ary engany Andriamanitra ombanao na aiza misy anao ary eny tokoa fahasoavana sy fanondrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiani.